de temps la hoe kati lava le tiawa sau de temps la hoe kati lava le tiawa. Dia isy ny resadresaka sy ny tafatafa izay ho ataontsika ato anatin'ity fandarana ity miaraka amin'ny filoha Erajanarimapianina. Miarabanao Andriamatoa filoha. Dia faly miarabanao narindra, faly miarabanao koa ny aina, ary faly miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka zao fandarana zao na amin'ny fahitalavitra na amin'ny radio. Izay sy namana ny aina Rakotonjanahary moa zany no hifanometana neto ato anatin'ity fandarana mivantana miainga eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ity. Tafatafa iarana aminao Andriamatoa filoha ny aina. Miarabanao narindra, miarabantsika ny tokantrano ary miarabanao ihany koa Andriamatoa filoha. Fantaniana vetrany, fantaniana voalohany 20 janoary 2024 no nanomboka nitondra nyity firenena malagasy ity ianao. Roa taona katroka zany zao no nitondranao ny firenena malagasy. Afa-po ve tamin'ny asa fampandrosoana sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka tao anatin'izay roa taona zay? Misotranao amin'ilay fantaniana ary izy moa tsy azo tonga dia valiana hoe afa-pona tsy afa-po satria be dia be le akolafin-javatra tsy maintsy horesahana. Zaza teanao mitsika hoe jereo ngelo hoe taiza ny toerana any angany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny 20 janoary 2024 dia Madagasikara voasazy Madagasikara voasazy teo amin'ny SADC, teo amin'ny Union africaine, teo amin'ny firaisambe ny maro samihafa na européenne zany na any amin'ny ONU zany voasazy ny firenetsika, voasazy ndreo mpamatsy volontsika. Tsy vao tamin'io ihany fa efa tamin'ny 20 ohatra tamin'ny Fonds monétaire international nefa voasazy ny firenetsika. Zany ny angana rehefa jerena ny farim-piainana tamin'izany fotoana zany dia 700 hoy ireo mpamatsy vola no tany fahantrana. Zany no niangatsika. Tsy haiko moa zany na hoe eo apotim-piakarana zany na ery tapo-piakarana ka hidina fidinana itsotsotra fa azo lazaina hoe toerana manahirana no niangana ary dia be dia be zany ny fanamby tamin'izany fotoana zany. Ary eo anatrehan'izay fanamby zay ny vahoaka dia efa maika ny vahoaka satria niaina tao anatina krizy foana, niaina tao anatin'ny fahantrana lisa 50 taona, niaina tao anatina krizy 5 taona farany tamin'izany fotoana zany dia tia azo valiny vetivety ny olona. Zany rehetrarehetra zany no hitarika atsika hoe ahoana ny andrefesana zany ny zavatra vita tao anatin'izay roa taona zay. Hoy aho hoe misy ny zavatra tanteraka arak'izay no vinavinaina, misy ny zavatra nafa-po zany raha ohatra ka hoe tanteraka le izy misy ny zavatra zay manahirana ary misy ny zavatra zay tokony ahitsy isotomana lesona, misy ny zavatra zay tsy tratra noho ny antony maro samihafa zay miakina amin'ny antony-javatra maro samihafa. Ka zay nataoko hoe misy andreo rehetrarehetrareo misy ny manahirana, misy ny mahafinaritra, misy ny mahafa-po, misy ny tokony mbola hotohizana ao anatin'izay fanatao indrindra ireo zavatra tsara zay efa tanteraka. Mbola tohizana hoe ianao Andriamatoa filoha raha hiverena kely ny kabarinao tamin'ny fiandohan'ny taona dia nisongadina betsaka tao anatin'ny kabarinao ny hoe sosialim-bahoaka. Raha miresaka sosialim-bahoaka dia ilay fiainana andavanandro, ilay any anaty vilany sy ny sakafo maro samihafa, ny fandaniana maro samihafa any an-trano fantaniana mipetraka hoe aiza ho aiza ilay fanatsarana ny fiainam-bahoaka izay nilokalokainareo kandidata amin'ny fampelezan-kevitra reny amin'izao fotoana izao. Sady nilokaloka tamin'izany mbola tazomiko amin'izao fotoana izao ka tsy miala amin'izay mihitsy ary zany natonga nylaza hoe raha miresaka sosialim-bahoaka dia tena miresaka ilay hoe vahoaka maro anisy. Raha tsy mbola tafapakany amin'ny vahoaka maro anisy ny zavatra atao dia mbola azo lazaina fa mbola be dia be ny ezaka izay tokony atao zany amin'izay lafin-javatra izay. Zany mahatonga miresaka sosialim-bahoaka satria be loatra ny zavatra nanahirana eo amin'ny sosialim-bahoaka. Ary za moa fitianiko fotsiny le izy hoe eo amin'ny sehitry ny fanabeazana aloha voalohany indrindra dia eo amin'ny sehitry ny fahasalamana
reo no namitianako azy fa be diabe ny azo lazaina amin'izany hoe sosialim-bahoaka izany. Ny fanabeazana moa dia natamikabariko tamin'ny voalohan'ny taona za zay natao tato iavoloha dia niteny hoe betsaka ny zavatra natao. Misy manaritsarona an'ireny fa ireny indray dia fantatry ny vahoaka ireny hoe betsaka ange ny ankizy tsy tafiditra an-tsekoly nampidirina an-tsekoly mihoatra ny 10 mihetsy nampidirina an-tsekoly tao anatin'ny herintaona sy tapany. Mena fitaovana ny ankizy, mena sakafo ny ankizy dritra aty amin'ny ambaratonga atao hoe fototra misy any amin'ny 3 hetsy isan'andro novatsiana sakafo izy ireny. Dia eo ihany koa ny ezahana anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Ary anisan'ny voalohany amin'izany dia fitsijovana ny mpampianatra dia nanao fanamby ngeza be le hoe amin'ny taona 2014 dia apiditra mpampianatra Fram Royal. Tamin'ny taona 2013 apiditra mpampianatra Fram Royal. Dia natao zany mena fanofanana sy fiofanana reo mpampianatra ireo. Misy 5 alina no mena fiofanana indrindra tamin'ny faran'ny tamin'ny taona 2010 sy 2012 teo. Eo andaniny koa zany ny fanomezana fitaovana ny mpianatra hoe kit scolaire, fanamboarana sekoly satria ny olo-dehibe ny ray aman-dreny dia zay hoavy ny zanaka zay no himatymatesana. Eo amin'ny lafiny ndraiky koa dia jerena ny fahasalamana. Aparitaka ireo dokotera manam-pahaizana, no velomina ireo toeram-pitsaboana zay mikatony antony maro samihafa. Misy latsaka ny amin'ny 10 tany no velomina. Naparitaka ireo mpiasa eo amin'ny fahasalamana amin'izany satria ilaina zany zavatra nataony vaksiny iarovana amin'ny aretina maro samihafa. Zany rehetrarehetra zany le ataoko hoe sosialim-bahoaka. Nefa tafiditra anatin'ny sosialim-bahoaka ihany koa ny fijerena momba ny rano ohatra. Zany nke sosialim-bahoaka nke zany. Betsaka ny faritra eto amin'ity firenena ity no tsy manana rano fisotro madio. Tafiditra ao anatin'izany izy. Ka reny zavatra ireny dia tena mipaka any amin'ny vahoaka, tena tsy mandady ary reny zavatra ireny. Tsy hanavahany reny. Rehefa manome rano ianao dia ny rehetra mahazo ny rano. Na lehibe, na ny ankizy, na ny manana, na ny tsy manana. Ary verika fa zay le lafiny hoe sosialim-bahoaka tiana andresahana aloha. Izany hoe tena tanteraka ve le lokalokanareo Andriamatofilo? Zao ange ny tsara ho fantatra ary misaotra anareo moa nampatsiahan'izay hoe roa taona zay ny lasa. Rehefa ndresaka tamin'ny mpanao gazety tamin'ny faraparan'ny taona iny angambany dia hoy aho hoe misaotra anareo milaza an'izay hoe roa taona zay satria zareo dia efa nametraka tamiko sady hoe dia ahoana le amin'ny 2014 dia hoe aza mbola mametraka an'izany fanontaniana izany. Fa za zao mbola kaikia kokoa ny toerana ny aingana sy ny eviana noho izay lay toerana iantsonana le amin'ny 2014. Ka noho izany raha andrefitsika zany dia tsy maintsy misy fomba fijery anankiroa hoe nanahoana zay roa taona zay nefa koa ny tena tanjona dia afaka 3 taona satria mitoy ny asa fa tsy hoe vita eo ny asa. Za aloha dia milaza hoe efa natomboka ny asa amin'ny sehatra maro samihafa na amin'ny sosialim-bahoaka io na lafiny ara-toekarena io na lafiny ara-politika io fametrahana an'ireo lalàna maro samihafa, ametrahana an'ireo androm-panjakana ao anatin'ny repoblika fahaefatra. Zany rehetrarehetra zany dia tafiditra ao anatin'ny fanamby izay natao. Ka raha fitiana izy dia mandroso ary tena mandroso. Zao dia tao la hoe kati lava le tiawa Zao dia tao la hoe kati lava le tiawa